miala sinainy isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho aty radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny filo ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho aty radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho aty radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Halleluia. Amin'ny tifina lehibe indray lasina vamarana no amintsika amin'izao fotoana izao dia fahaberay tenako miona aminao eto androany ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantsy eto amin'ity androany ity. Dia ny fiadanan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy ary dia matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Raha androany no tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsy kisendasenda akory ny atongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Ka raha roty ny fotoana mbola ahafahanao maheno an'izany tenin'Andriamanitra, bitsika Andriamanitra, bitsika ny fanamasina, fa mety fotoana ahafahan'ny fiainanao mifanena amin'Andriamanitra ity fotoana androany izay raha antsika ity ravana malala. Ko dia tahin'ny tompo dia maharitatra amin'ny farany isika menakavy. Milo an'izany rehetra aloha dia miarahaba anareo izay vaovao izay vao tonga eto androany. Adin'indray sasany raha antsika eto dia matoka fa adin'indray sasany tena ahafahanao miaina mianoka anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ao anatin'ny hira vavaka tenin'Andriamanitra. Dia raha mampahiranao eto androany dia tongava indray eto ary raha pitso izay moa eto foana hatramin'ny zoma. Ianao ny androany vao mety tonga teto izay efa eto foana isaky ny latsinainy hatramin'ny zoma. Dia rehefa mba mahatsiarotsiaro ianao te heno tenin'Andriamanitra te hifampahery dia tongava sady no manaraka nyity pejitsika izay anaovantsika ny partage ity. Tahiny tompontsika menakavy. Miarahaba anareo rehetra ihany koa izay fampaketo androany razanabavintsika razana soa Sylvie no niditra teto androany, niditra voalohany. Isika moa izay niditra voalohany dia izy no mena tsodrano mahafinaritra be. Ka dia mentsika tsodrano raha nabavintsika Sylvie ao amin'ny tsodrano mena ranavavy Sylvie sy nareo rehetra ny Koweït, Arabia Saodita, ny Chine ary ny Madagasikara sy any Oman. Dia ao amin'ny salamo faharoa amby enimpolo andininy voalohany sy faharoa. Halleluia. Salamo faharoa amby enimpolo andininy voalohany sy faharoa ny tsodrano menareo androany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe salamo nataon'i David izy ity manao hoe Andriamanitra tokoa ny atomena ny fanahiko avy amin'ny famonjena. Izy tokoa ny vatolamiko sy famonjena dia fiarovana aho ka tsy hangozozo loatra aho. Halleluia. Mety misy fotoana tsika mangozozo kely ihany, fa ny tena androany ndray tsy hangozozo loatra. Izany hoe na ny fangozozonao aza dia mbola contrôlen'Andriamanitra, tsy ataony mangozozo be loatra izany ianao fa tsy maintsy avotany ianao. Misy zavatra dikan'izany mantsy misy fotoana tsika miatrika zavatra dia matahotra, miorooro kely, manam-panahina kely, izay maha olombelona antsika. Fa tsy maharitra amin'izany ianao dia tonga ny famonjen'Andriamanitra. Ka dia Andriamanitra ne hiaro anao ary miatombena tsara ianao raha nabavy Sylvie miatombena amin'Andriamanitra, miatombena ny fanahinao amin'Andriamanitra dia ataovy takany eo ambony vatolampy mihitsy ianao mijoro amin'ny fanomponan'Andriamanitra fa tsy hameliriry anao Andriamanitra. Halleluia. Tompontsika menakavy, ilay fampiarahaba aloha tsika manarakaraka azy tao
raha zana sosivy moa ny Koweity Yemi Manamboso France, Veroselina France, Tina Rakotoary Zaka France, Erika Rak France, ny any France daholo tafiditra Itody Rahonso France, Tsiriamboaramiel France, Soameva France, Natalina Marisarinina Madagasikara, Namintso Makrinina Koweity, Eliana Miarniena France, Kota Leoni Koweity, Beth Sava Koweity, Mampionina France, Kadaka France, Nashimi Mami Koweity, Nasela AMG France, Halleluia, makasitraka ao amintsika rehetra Nasela. Kotanila Belgique, Antra Clarisse Madagascar, Lantrina Boutnavon Liban, Marie-Joë États-Unis, Aingonina Solo France, Tolo Jesosy mandrakizay Allemagne, izavy akoatr'izay zay aloha no eo Mika Randria Malala Tongasoa Mika Madagasikara zay aloha no ela tonga ihany ny sasany rehefa avy eo Razana Monika Tongasoa Koweity fa andao aloha tsika hivavaka andao aloha meraka ty fotoantsika tsika eo am-pelatanan'Andriamanitra ka andao ampandrotsika ny lalahntsika Markely izy no hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana androany dia avy eo mbola iarabana izay vomitrandry izy tahakandry Jesosy Mahery Jesosy Noheriko Koweity Adrasaka Patitsi France Tongasoa nareo ndao rahalahy Marka no hitondratsika anatin'ny vavaka tompo rahalahy Marka anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pasitera na amin'ny fitenenana dia mbola manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra indray mampanaraka ny vavaka fiambenana rehetra iny Jesosy daholo iaraka hivavaka ary tsika tompo io Jehovahandriamanitra araina masina indrindra dia mbola mamerina ny fisaorana sy fankatsananao indray zay dia Jehova tompo maro mbola nomenao indray ty fotoana zay dia enao anaty le fotoana mamy indrindra Jesosy ty fotoana ena narahana vavaka fiambenana ty dia tena hoe vavaka fiakofaretana tsy anao fiderana fanomezam-boninahitra aminao saotra anao zay Jehovahandriamanitra fitatananao ny fotoananay rehetra tamin'ny tontolo andro iny ny amin'ny fahasalamana ny tanjaka sy ny hery rehetra ny amin'ireo sakafo sy saza aminay tompo malalo ny amin'ireo mbola hoe tombonandro mihitsy Jesosy malalo zany hoe tompo malalo mbola hoe tena marina mihitsy mbola manana trano elofana mbola manana fitafiana mbola manana ny zavatra rehetra eo aminao satria aminao rery manana zany dia isoranay ianao zany dia isoranay koa ny amin'ny fotoana zao dia hoe mbola afahanay manodendray tevinao androandro Jesosy malala dia tena hoe mangataka tanteraka izay fitarihanao ny amin'ity fotoana rehetra ity mangataka amin'ny fananao masina hitaridalana amin'izay rehetra atao ary mangataka sady Jesosy malala ny amin'ny fiarovanao ny amin'ny connexion rehetra ny amin'ny telefona ny amin'ny ordinatera izay fitaovana rehetra ampiasainay amin'izao fotoana zao dia atolotra fenao am-pelantananao re mangataka ny fiarovanao zay Jesosy malala ary efa tonona sady amin'ny anaranao dia voly satana tsy manam-pahefanany amin'ny terinao tsy manam-pahefanany amin'ny fotoana tsy manam-pahefanany amin'ny connexion tsy manam-pahefanany izay amin'izay rehetra ampiasaina etra fa tenenao Jesosy ny anjaka sy asany amin'izay fotoana rehetra izay fotoana izay rehetra ataony eto dia tena hoe anehoany herinao sy ny voninahitra ao mankasitraka tompo malala mankasitraka fanahy masina vavaka koa zao ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny terinao Jesosy raha hitondra ny terinao dia tena hoe teny avy aminao Jesosy malala no alefany eto dia teny avy aminao no teneniny eto dia mifony koa mba ho tany malemina tompo malala mba hanodino ny terinao ka tsisy hiala maina fa azo fiainam-baovao indray zany amin'ny terinao satria ny terinao ny tena fiainana mankasitraka tompo malala amin'ny anarana tsara vitanao Jesosy ny anoloana sy nandata raha metsaha zavavaka rehetra zany tsotra Jesosy malala aleluia aleluia amen Halleluia mankasitraka indrindra andrala Markely tsika halleluia tao anatin'izany vavaka fanomboana izay nentina nitondra ny nametraka ny fotoana tam-pelatan'Andriamanitra Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fitianao rahala Marka dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo halleluia mba tsika raban'ny sasany amin'izay ary izay faniditra Soameva France Beth Sava Koweity efa nalabaiko teo kay Antra Clarisse Madagasikara Marie-Joë efa nalabaiko teo Aingonirina Andrinasolo Mika Adrasaka Patitsi teo amin'ny Adrasaka Patitsi tsika nijanona farany Sandola Koweity Fabiola Koweity Moulzilda Koweity Rodine Marie Koweity
ary ty zany de Madagasikara, France tahiny Jesosy a lovilitina France kadaka efa narabaiko teo tonga soa Lantiny Rine efa narabaiko teo koa Marie Angela Oman Sandola Koweït efa narabaiko teo tonga soa daholo tsika menakavy alleluia tonga soa daholo tsika de mirary soa mirary fambiazana ao atsika tsirairay avy alleluia tsisy fandarana moa tsika maly no ny antony manokana androany tsika misy de fampahireto indray tsika androany tsika araka amin'ny ranabavitsika Eliza Tsiala alleluia amin'ny toriteny Eliza Tsiala any Madagasikara anabavin-dralahy marika ilay nitondra mavaka teo nitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra aveo fa nanona aloha ny journée antsika ndao mba anambara kely fahasoavan'Andriamanitra 3-4-5 eo tsika inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fianonany omaly tena nanehon'Andriamanitra ny fahasoavany ary avana malala tsy haiko zany izay nahazo anahako avy na tamin'ny alahady alina fa tena tsy nentina hita tory ary havana tena tsy nentina hita tory tena tsy nentina hita tory tsy haiko na hoe zahako nihinana clémentine be ny arivariva iny tsy fantatro fa de tena tsy natory ary havana any amin'ny efatra sasany maraina vao nanomboka nahita tory nefa tsy maintsy fo mandeha miasa nefa zany latsinainy omaly nisy déplacement kely tsy maintsy nataoko de nitondra fiarako ity zany toute la journée fa tena teneniko anareo fa maso tena midy fa zao foazin'Andriamanitra eny andarany iny ny saiko te atory be fa vitako tanteraka ihany ny journée ako maly tena tsapako mihitsy Jesosy tena nomba anahako misy fotoana moa tena tsy zakako ilay izy de mijanona kely matory fa tsy nanatara ny asako mihitsy zany tsy nanatara ny zavatra tokony nataoko mihitsy zany alleluia fa tena fahasoavan'Andriamanitra zany ry havana malala voninahitra ho an'Andriamanitra raha misy avy aminareo inona ny zavatsoa nataon'Andriamanitra taminao androany na rapitso rapitso momba rapitso tadrema ny androany sy ny omaly de aza misalasala manoratra kely fezo amin'ny fehezam-piandroana telo de efa kitsika tany mesa tsika voninahitra mandroany fa tsy maintsy misandratra eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra alleluia za aloha ry havana malala tsy mitady lavitra raha zany asina mitantara zavatra jovavolombelona fa ny fiainako manontolo maraina parivan'ny andro la de ny foazako teo ampandrinanykeo tsy nisy aretina tsy nanino tsy naninona salama tsara fahasoavana voninahitra ny eo an'Andriamanitra daholo zany alleluia iza no akasitraka soameva efa narabaiko teo soameva kesa mila kamaradin'i Jesosy tonga soa Andrina Suzelle Suisse tonga soa Minsy Matoky France tonga soa Angèle Pagès France ny anamainso Italie tena Jesosy ozy iaina fa nomeny saza izay nilaina rehetra androany alleluia tareo zany so misy mahafinaritra be zany voninahitra n'Andriamanitra ry fa nomboka asa vaovao tena Jesosy vita somatsara ny ankiavitra fitondranam-bavaka sy délivrance ankeo maraina alleluia zany so fitondranam-bavolombelona nomeny tombonandro azy izy hitodiraony soa alleluia mahafinaritra vita somatsara ny journée any someva makasitraka tsy andra de jour ny edel de afaka na andeha lavidavitra kely ny marizao alleluia man'Andriamanitra ny voninahitra makasitraka anareo andeha be ny andro maly sy anio nafinahitra ny asa vita tsara mahita fity alleluia ozy mampionina alleluia tia rakotoary zaka misaotra an'Andriamanitra fa nomeny fifaliana be tsy napoziko izy olona ainatazeo manao fety sambatra de misaotra Jesosy fatateraka ny fieritso rehetra sady arabaitsika tia rakotoary zaka fa anniversaire ny batisa ny androany alleluia de omaly koa nisy anniversaire ny batisa izy moa le omaly fa androany lo tadidika tia rakotoary zaka mba ho arabaina eto arabaitsika tia rakotoary zaka sy le anankiray efa nankalazany izy moa nankalazany anniversaire ny omaly olona vavy natao batisa voaingana izy efa tsy tadidiko tsara izy moa izay mba miteneniko ireo raka izy de iarahantsika miaraha be to izy voninahitra n'Andriamanitra ry any lama be ny journée androany izy Angèle Pagès alleluia alleluia fa avy eo la zanak'andapa no omaly
dia androany tianarakotoary zaka raha bainareo mirahavavy tamin'ny fahatratraran'ny aniverseranareo aniverseran'ny batisanareo dia miorena tsara aza miova maretatra amin'ny farany aoka tanteraka amin'ny fiazakazahanao ianao. Faly ray Heritovo tahiny Jesosy, faly ray Heritovo eto France tahiny Jesosy tsika mianakavy. Zay no ela misaotranareo tamin'ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra dao antsika hira ray atolotra antsika ty hira anankiray ity eto ampanomboana. Mankasitraka an'izao fa simba le tômôbila dia nahazo tômôbila vaovao solony. Halleloia, mandram-pahamboarana azy tsy mandozana ariary ary. Halleloia, tenaina Jesosy raha latojo mahafinaritra zany. Misaotranareo koa miarahaba-ndry zareo. Dao ary tsika hanao hira anankiray. Tiako be ty hira ity sady tiako be ty hira ity no ny olona manao ny hira reto olona fantatro daholo ny ankabetsahany, satria ireto olona ireto ny ankabetsahan'ireto olona mpira hitanareo dia olona niara-kely tamiko, niara-zazakely tamiko, niara-nanao sekoly alahady tamiko tao anivon'ny fiangonana nisy anay tamin'ny tany aloha be tany hatramin'ny fiangonan'ny razana moa zany ao Paribe Famonjena. Dia tamin'izany zay mbola kely miara-manao sekoly dia mpiara-manao sekoly lahady taminay daholo zany betao olona hitanareo mihiry reto dia le hira koa moa tena mahafinaritra dia sondrina be amin'ny firavetsy hoe io ianona dia rehefa tsika izany izy zany dia eve nofinaritra daholo tsika rehetrarehetra apetrako aminao izay ny titran'le hira. Ndao ary tahiny tompontsika rehetra eve nofinaritra daholo. Amen. Mifaly aminao ny fokoandriamanitro fa miposaka mitaratry ny lanitra nokarovao no indrizao aterikio tompoianao no tanjako sy erikio. Manasavai niendrikyao somame ravony fatlay fatlatami tambio nokarovao no indrizao aterikio tompoianao no tanjako sy erikio. Nandroko maly maratra atambatra toloranao fity natony faty sambatra tolokarovao no indrizao aterikio tompoianao no tanjako sy erikio tolokarovao no indrizao aterikio tompoianao no tanjako sy erikio. Halleluia, tianareo ve le hira? Tsara le hira mahafinaritra le hira. Tolotra mpitiavana be anareo iny izy iny teo. Izy akory mbola sy narabaina teo, izy mbola tsy nivakiana
Misaotra anareo ny tianareo kotarizaka amin'ny firaritso. Voninahitra n'Andriamanitra fa maivamaivana ny ainako fa natao délivrance no mahasy androany. Amen. Tsy ho ela moa dia isy Rosa Mibatisa eto amin'ny lahady tsika. Halleloia. Amin'ny lahady tsika eto fandarana andramoka izao ny akiradio dia anatotosa batisa any Oman. Halleloia. Izy batisa ho atao any Oman. Rosa Mibatisa ny ranabavitsika. Halleloia. Dia ho anareo izay hanatrika ny batisa dia mila miteny dia miditra amin'ny Zoom isika. Halleloia. Miditra amin'ny Zoom amin'ny lahady. Ny fitombavaky ny batisa dia ho atao amin'ny sabata fa ny fanitrihana kosa ny fandetehana satria izay moa ny batisa. Fanitrihana dia ho ataontsika ny alahady any Oman, any amin'ny tany Arabo. Halleloia. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Tondram-bavaka n'izany fotoana izany tsika mba ho totosa somatsara izany zava-tsoa indrindra. Halleloia. Zava-tsoa indrindra. Halleloia. Tsisy zavatra amboniny ohatran'izany olona atao anao batisa zany ngamba raha mbola miasa fanompoana ary havana malala. Mahafinaritra ny mitory-teny, mahafinaritra ny mifampahery fa izany hoe manao batisa zany ny zavatra faratapony indrindra. Raha volamena zany dia any amin'ilay vaintikatokara mihitsy. Sarindra raha haingo Madagasikara, tahian Jesosy ianao no heriko ny titran'ny hira teo misaotra mampionina. Halleloia. Izy koa mbola sy narabaiko teo izay daholo. Narabaiko daholo Lovelitina France tonga soa. Itody raha ozy narabaiko. Aingonirina Rodriguez Arabie Saoudite tonga soa. Tsara be ny raha ozy izy Sylvie Bert Sava ary neny Charline. Mankasitraka anareo. Safady tompoko. Fitifirija Marie Angela Soameva tonga soa daholo. Halleloia. Eny ary avako malalako. Daholo tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa vita ny tenin'Andriamanitra etin'ny zoky Elizatsiala dia tahaka ny mahazatra ihany verineton-dray mitondra antsika anaty famelapelarana. Ilay tompo zoky felana rakoto ihany koa efa io koa felana rakoto. Halleloia. Tonga soa dia maretatra amin'ny farany daholo. Daholo hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Zoky Elizatsiala anao avy hatrany ny fitenenana dahoary. Pastera mianakavy dia tahian Jesosy koa sika rehetra. Mbola raisiko fifaliana ho ary ava malala ny tonga tenin'Andriamanitra amintsika indray amin'ity an'ity. Mety hoe tenin'Andriamanitra efa reny matetika fa mbola tiako ry ava malala no hitondra an'izany teny izany aminao indray. Izany dia hitantsika ao amin'ny Marka 7:7-13. Rehefa hita ara dia iarahana mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Mitandrema, miambena, ka mivavaha fa tsy fantatrareo izay hiavian'ny fotoana. Halleloia. Amen. Ny Andriamanitrantsika ry ava malala dia Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Andriamanitra marina sady mahitsy. Ary raha namorona antsika Andriamanitra dia tena hoe nataony mitovy amintsika ry ava malala. Efa zava-dehibe ao anatrihantsika izany. Tena hoe misaotra an'Andriamanitra tsika fa tsy nataony mitovy andreny voromanidiny ireny fa tena hoe nataony mitovy aminy, nohariny mitovy aminy isika. Manana lalana Andriamanitra hitondrana antsika. Satria fantatsika amin'izao ry ava malala amin'izao andro iainantsika izao ilay tena hoe vaninandro farany. Ary ity tenin'Andriamanitra ity dia mipaka amiko sy aminao. Andao antsika ry ava malala hijery ohatra vetivety raha ireny olona manam-bola, manan-karena, manana trano be, manana villa ireny, manana tomobila, mitady izy ireny ry havana mpiambina azy eo ivelan'ny tranony eo. Mba tena hoe eritreretiny hoe iny izany no fiarovana ho azy ao anatin'ny tokantrano. Nefa ry ava malala manoatra lavitra noho izany no fiarovan'Andriamanitra antsika ry ava malala.
dia ilay nandatsahany an'ilay rano teo amin'ny hazo fijaliana no ny fahotako sy ny fahotanao. Zavatra rehetra dia efa vitan'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana fa mandray an'izany sisa no ataontsika. Eny ry havana, moa ve fa mba noraisinao izany famonjena nataon'Andriamanitra, nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany ry havana? Raha noraisinao izany ry hava-malala ka nankatoy sy nanaiky ny sitrapony ianao, nanao izay tian'Andriamanitra ianao, nanao izay nafinaritra an'Andriamanitra ianao, ary tian'Andriamanitra ianao, manaja an'Andriamanitra ianao, nandeha amin'ny fahamarinana sy fahamasinana ianao, dia matokisa ry hava-malala fa efa ao amin'ny boky fiainana ny anaranao, ary efa tena azo antoka ny fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Ary izaho eto hiteny aminao ry hava-malala hoe raha mbola tsy ao anatinao izany zavatra izany, raha mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, fa mbola variana ny fiainan'izao tontolo izao, mbola tsy tara ry hava-malala, mbola nomeny tombon'andro ianao. Fitiavan'Andriamanitra anao izany dia manatony ianao azy. Atolory azy ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny fanahinao, ny mombanao rehetra, apetrao am-pelantanany, dia manaova ny sitrapony, ankatoava ny teniny. Mazotoa ry havana mamaky teny satria ny teny inge dia Andriamanitra ry hava-malala, ary ny fankatoavanao an'izany tenin'Andriamanitra izany dia tena mampandeha ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra. Moka tsy handalo aminao fotsiny ny teny izay henonao isan'andro sy ny teny izay vakianao, fa tena hiainanao ry hava-malala, fa ny tenin'Andriamanitra dia teny fanahy sy fiainana. Izany hoe tena ny fanahinao mahazo ao, manana sakafo ny fanahinao, tena hoe ny fiainanao rehetrarehetra mihitsy dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ry hava-malala, manatony ianao an'Andriamanitra, mivavaha aza mitsahatra ianao, mangatany fanahy masin'Andriamanitra, mba tena hoe hiara-dia aminao mandrakariva, mangatany herin'Andriamanitra, satria tsika ry hava-malala dia mila hery avy amin'Andriamanitra, fa raha ny herintsika samy rery dia tsy mahavita ninino tsika ry hava-malala angatao amin'Andriamanitra izany hery izany. Manatona azy, mibebaha. Efa ho avy Jesosy ry hava-malala, raha ny zavatra miseho amin'izao andro iainantsika izao nge ry havana tena efa hoe maro, efa tsy voatanisa intsony, izany dia efa fambara fa ho avy Jesosy. Miomana ry hava-malala, mbola fitiavan'Andriamanitra anao no matoa ianao mbola velon'aina ohatr'izao. Apetrao am-pelantanany izany zavatra rehetra izany, satria hainy atao ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra atao. Manatona azy dia handray anao izy, ary atao izay mahafaly an'Andriamanitra sy mahafinaritra an'Andriamanitra amin'ny fiainanao iray manontolo. Elao ny fiainan'izao tontolo izao ry hava-malala, fa tsy mahasoa antsika izany. Ny fiainana tsara indrindra dia ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra, manana fanantenantsika miaraka amin'Andriamanitra ry havana. Aza variana ianao, mivavaha mandrakariva, ka aza mitsahatra fa ny vavaka no manova zavatra, ary izany vavaka izany koa ny ahafahanao miresaka amin'Andriamanitra, manantona an'Andriamanitra, mametraka an'izany tena hoe mombanao rehetrarehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra izany. Tianao Jesosy ry havana, tianao Jesosy dia manatona azy, mbola tsy tara fa Andriamanitra tsy andao anao na hafoy anao, dia apetrao eo amin'ny fanahinao rehetra, ny tahotrao rehetra, fa izy andany manomba anao. Misaotra sy miderahan'Andriamanitra mandrakariva fa izany no tadiavin'Andriamanitra aminao, mahaiza mankasitraka ny amin'ny fiainanao rehetra. Omany mandrakizay anao ry hava-malala, tianao Jesosy. Izay indray raha ry hava-malala no tenin'Andriamanitra nentiko taminao tamin'ity an'io, dia mankasitraka indrindra ny aino dia tahin'i Jesosy daholo. Aleloia, amen. Aleloia. Mankasitraka andranam-bavitika Eliza Tsiala izay mitondrantsika tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Andriamanitra manankiray pasoavana hamaly fitianao, dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy Eliza Tsiala. Aleloia. Andriamanitra ampitombo anao hatrany hatrany dia hamaly fitianao ihany koa.
raha izaho mbola tsy narahabeako teo a efa narahabeako daholo kay. Marika toko 17 anisan'ny filazana nataon'i Jesosy a nanambaran'i Jesosy ny andravanan'i Jerosalema sy ny aviany indray. Zay izy ary tantarain'i Jesosy tamin'ity marika 17 ity. Ary any amin'ny 17 izy a dia tena manafatra mafy, mitandrema ozy izy, miambena ka mivavaha. Zavatra 3, mitandrema, tandrina zany, dia miambena, ary tsy hoe miambina ohatran'ny gardien fa mivavaka. Mario amin'ny baibolinao mihitsy zany ireo zavatra 3 ireo. Manoloana ny tsy fahafantarana, satria izy hoe mitandrema, miambena ka mivavaha, fa tsy fantatra ireo izay avian'ny fotoana. Iavian'ny inona ilay fotoana? Fotoana iavian'i Jesosy. Fotoana iavian'i Jesosy zany. Ny ahafahana hanotokana Jesosy dia manome antsika nge ny torohevitra tena mety, tsy manoro voana fa tena izay tena mety no tenenan'i Jesosy amintsika. Dia ireo zavatra 3 ireo no tena zavatra ngeza be. Mitandrema, miambena ka mivavaha. Fa raha vitantsika ireo 3 ireo, na tsy fantatritsika aza ny fotoana ary tsy misy mampantatra ny fotoana. Jesosy mihitsy ny teny hoe tsisy mahalala ny fotoana iaviany, na ny anjely, na ny olo-masina, eny fa na dia ny zanaka azy, na dia Jesosy aza tsy mahafantatra. Fa raha fantatry Jesosy ny teneniny tao anatin'ny marika 17 na ny Matthieu 4:20 zany mantsy ny samy resaka an'izany daholo, Matthieu 24 sy ny Marka 13 sy ny Luka 12 sy ny sisa. Raha azon'i Jesosy ny tenenina amin'ny daty sy ny ora sy ny fotoana, za tena miteny fa tena tenenina antsika, ary endry Andriamanitra. Endry Andriamanitra. Za rehefa raha fahafantarako ny fitiavan'i Jesosy atsika. Zao zara teneniko anareo a, mahatonga antsika tafajoro androany, mbola mivavaka androany. Tsy haiko firy volana na firy taona na firy andro na firy herinandro ianao izay mivavaka. Mahatonga antsika mbola tafajoro androany, tsy tsika no mafy. Tsika tsy mafy zany. Fa Jesosy no mitahiry atsika. Jesosy no miaro atsika. Jesosy no mampitsangana atsika. Lavotsika dia atsangana. Kivotsika dia ampahirezana. Tanorotsika dia atrakany. Reratsika dia atosiny. Meny hery vaovao indray. Mahatonga atsika tonga eto androany. Fa tsy atsika ny tena atsika. Inona moa no mahatonga atsika ampahirezana foana? Mba ho tonga any amin'ny arivé. Aiza moa ny arivé? Ny arivé dia ny fiavian'i Jesosy. Zao ahazakazaka rehetra ataontsika, zao zavatra tandremantsika, zao fifehezantena ataontsika, zao fanetretena ataontsika, ninona mety azo fijaliana entinao noho ny amin'ny fivavahana, tapotra io amin'ny fotoana Jesosy tonga eny eo amin'ny rao an-lanitra. Vao mipoitra eny amin'ny rao an-lanitra fotsiny Jesosy dia tapotra. Zao atsika zao. Tsy mila mitandrina divintsony tsy efa ao anatin'ny lanitra zany efa ny olona rehetra any efa olona efa voatefy daholo. Tsisy fahotana ntsony any. Tsy miady amin'ny fakapanahy ntsontsika any. Tsy miady amin'ny olana ntsontsika any. Tsy mila mitandrina sy miambina sy mivavaka aloha mivavaka foantsika any. Fa tsisy tandremantsika ntsony amin'izany fotoana zany, tapotra ny azakazaka. Tapotra ny ady. Alleluia. Fa raha mbola eto aloha tsika, tandrema dia miambena dia mivavaha, fa tsy fantatritsika izany avian'ny fotoana. Mitandrina zany hainareo zany hoe mitandrina. Rehefa misy miteny hoe mitandrema, fa toerana fehim-pangarom-paosy ity toerana rehantsika ity, dia inona ny ataon'ny olona? Mitazona paosy daholo, na mitazona poketra daholo. Tsy marina zany. Ozy izy ny latsaka ny lanezy ny harivan'iny, dia ny ampisony iny somary misy erikerika, verglas. Tandrema izay mitondra tômôbila, dia tsy mitovy ny fitondra antsika tômôbila isan'andro ny mitondra rehefa mitondra mitandrina. Fa tsy marina zany. Tsy variana zany. Rehefa amin'iny
dia tsisy na misy mitsika anao tsy afaka mijery any ahy concentré be mihitsy tsika, tsy marina zany. Mitandrema fa malama be ny lalana tondrisy taminareo folaka mihitsy ny tongotra ny enjera tamin'iny dia mitandrina zany tena jerenao mihitsy io lalana asianao ny tongotra io tandrina zany ny atao mitandrina satria sady mandehandeha miresaka amin'ny olona nefa ny tongotra tsy fantatra iza ny ale. Mitandrema fa feno iny moa mandeha amin'le valam-pahary reny, rehefa mandeha amin'le tanimbary reny dia mitandrina mihitsy ianao satria raha misy kely bititiny le valam-pahary dia lasa fotaka. Tandrina, mitandrema zany mitandrina amin'ny zavatra rehetra ianao. Zao mantsy ny olana tsy ny fotoana ihany tsy fantatrareo dia avian'ny fotoana, tsy ny avian'ny fotoana ihany no tandremana fa tsy fa mitandrina koa ianao hoe ny fotoana eo ny avian'ny fotoana tsy fantatra hoe aiza le inona na aiza ny misy zavatra. Zao ny tadideo ny devoly ity zao tontolo izao ity ny fanjakan'ny devoly dia ao ambanin'ny tany dia ny devoly miezaka misitona ny olona hiidina hilatsaka ambany foana ny ara-panahiny, hilatsaka ambany foana ny fitondran-tenany ao voasitona, tsy afaky ny sandratra, tsy afaky ny hiakatra. Jesosy ndray maninona misitona ny olona foana. Zao ry havana malala ny avian'i Jesosy dia ao anatin'ny iray mpimaso. Tsy misy mihitsy hanomboka iomakomantsika mialohan'ny hivadika rozy ny feo dia mbola misy orange aloha iomanana. Rehefa vert io mandeha foana aloha. Fa rehefa vert izy tsy tonga dia rozy. Raha zany dia misy coup de frein be tsy fakahitana eny amin'ny lalana eny. Fa misy fampitandremana kosa vert aloha dia orange, ny dikan'ilay orange efa midécélère ianao, efa manala ny tongotra ao amin'ny accélérateur ianao, efa mioman'ny jany ianao fa aza manao hoe orange io dia andeha mafy aingana fa migriller feu rouge ny efa ranao. Fa dikan'ilay orange miteny aminao hoe aok'izay miomana hijanona. Raha feu ny fiainantsika dia za mitenao zao vanim-potoana iaintsika izao efa orange, efa feu orange izao. Rehafako hivadika rozy io tamin'ny taona lasa ela be tany mbola vert, mbola mikodana fa zao tsika izao fotoana efa fieritreretana izao mitandrema ary le hoe miambena dia miambina tsara ianao, tena ambenanao daholo. Misy zay tany Madagasikara dia manana marina fa mivavaka dia ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina ny izay matahotra azy fa nanana gardien foana nefa izay eo amin'ny asanay satria feno mpanao ala-botry, misy mangalatra ny kojakojan'ny fiarakodia, misy mangalatra ny zavatra tokotany dia feno zavatra mipetrapetraka alohan'ny riravan'ny mpiasa misy tômôbila tsy vela dia mijanona eny an-tokotany eny amin'ny tany eny ny bateria, clé, pneu tsy mbola voasolo, zavatra be dia be dia mifaika-panahy be mihitsy ao tokotaninay dia mila gardien foana izay. Dia tsisy manafika ary tsy gardien miambina anay fa ireo gardien zany miambina atao hitan'ny olona mba tsy hakafanan'ny olona amin'ny ala-botry. Fa dia tena enjana ny ala-botry misy gardien anankiroa tena nampieritreritra anahako na nampisaina anahy ny fomba fiambenandry zareo. Ka zana dia misy gardien ary dia misy fotoana taitra any amin'ny tamin'izany tsy manao vavaka fiambenana, tamin'izany manomana toriteny amin'ny alina mamaky baiboly dia alohan'ny tena hatory na ohatra koa efa matory fa taitra any amin'ny amiray maraina amin'ny roa maraina dia tsy adiniko mandeha midina any ambany dia mitsikilo amin'ny varavarankely. Aiza ny gardien sao dia misy mpanao ala-botry dia mijery ako amin'ny alina
aiza ry zareo dia tokotany le feno tômôbila midy dia anaty tômôbila any le gardien no mipetraka tsy atao hoe anatin'ny tômôbila izy amin'ireo dia rehefa raha miteneniko izy aza mipetraka anaty tômôbila fa aleo mipetraka amina eo ambany lavaranga dia mba manao mihodikodina kely rehefa amin'ny alina mba atao hitan'ny olona any hoe misy olona mandehandeha dia matetika mihitsy dia tsy haina ianao efa mivoaka mandehandeha tokotany tsy hita izy registré anaty tômôbila fa ny gardien aloha dia tokony gardien dia tsy tokony matory fa amin'ny ataondra izy matory fa ny tena nahavariana le gardien anankiray zay miantso azy zany efa tsona mihitsy a dadany feno moa ianao dadany feno a amin'ny roa maraina ianao reny miogaoga eo tokotany dadany feno a tsy hitanao izy fa maheno ianao a sy ny feoana olona mieso dia manaraka fotsiny ohatra mitsongodia manaraka n'le mieso aiza ary zany mieso zany aiza arahanao rehefa ohatra manomboka mividina ka le tokotany ngeza be tamin'izany avy anaty garazy ihany misy feoan'olona miesona efa nijerena aika eo anaty ao amin'ny garazy ka manana salle de peinture eo amin'ny izay eo amin'ny tokotany ao amin'ny salle de peinture zany efa tena efa namefa za tsy midina hoe satria eo ambadiky le salle de peinture misy efitra kely amin'ny fametrahana fitaovana zany eo amin'ny salle de peinture aika atao efa namboariny tsara mihitsy dia tondrany kodoro ary tsy hitany mihitsy nitondrany kodoro avy any an-trano nitondra kodoro avy any an-trano izy a dia misy ondana misy lamba efitra kely mihitsy matory tsara mihitsy izy matory tsara tena dia niterika taika ko izy rehefa mpangazy fa inona ho aty ataonao ty zareo am'izay matory kely fotsiny fa mivoa foana isaky adiny iray tsy miambina dikan'izany ary ny tena loza enon'le mpangalatra hoe miesona zay ny tena loza dia zay mpangalatra hoe zany izy azo antoka fa zany no feo amin'ny miesona raha tsy miesona nge eo ihany fa le miesona loza nge zany rehefa tsy mety zany tsy miambina le anankiray indray niany dadany feno dia solo anankiray dia tenenina ny problème le teo alohanao a tondrako noho izy dia matory tsy mety ike zany matory zany za tsy atoro izy navatra natao le ray indray makasezy izy tômôbila zany miperaperaka eo amin'ny sisisiny tamboho dia eo tokotany malalaka be dia mazava misy jiro dia iny indray natao le anankiray nakaseza indray izy dia aperana eo ampovoany tokotany eo amin'le mazava be eo ampovoany izy dia mitazona ohatry ny fedina kely izy dia mipetraka eo amin'izay izy izy le mipetraka eo iny a eo amin'izay izy zay fa rapitso indray dia mipetraka eo izy mifondray amin'ny roa maraina eo ihany izy tsy niatsika teo izy mivoaka ny tokotany a tsy eny ny voa varavarana fa tonga akaikiny avy taitra izy zany hoe izy zany raha misy mpangalatra any tsisy tavoady dia fata hoe io dia zao tsy namany mpangalatra za mijerijera azy fa ataovy zay ataonao fa io mbola io hita tsara io mihitsy izy fa mbola resy tory tsara eo ampofoany eo amin'le jiro mazava be ny tena marina tsy nisy nahafa-po fa dia tena hoe Jehovah ny anjelin'i Jehovah tena hoe miambina fa tsy zany ny atao hoe miambina ry havako le anankiray dadany feno zay moa tena ozy mazava fa fantatra moa zany hoe le mpangalatra hoe amin'ny firy izy tonga le mpangalatra tao ira amin'izay izy asiko reveny anao izy izy a asiko revay isaky adiny ray io dia ary le mpangalatra hoe manana revay mpangalatra ina mba asindry revay amin'izao antafe za manisy revay amin'ny raika ambin'ny folo mifo mpangalatra indray amin'ny raika ambin'ny folo sasany mandefa revay hoe mangalatra dia matondray dadany feno a mandeha ny revay eny mpangalatra izy zay revay a efa ifo izy erzalaha oleo dia lasindao ilay mipetraka kely ohatr'izay zany izy tena tsy mety tsy miambina zany ary ao anatin'izay miambina ianao a tsy matory ianao zao mantsy ry havana malala ny devoly tsy mba matory le fahavalo nge eo ry havana
manao zay apatory hoy izy Jesosy mantsy amin'ny mpianatra nanam-panahina be Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa niakatra tena Getsemane ary amin'ny Matio isika jeny Matio toko 5:20 nasiana ny ambina ny mpianatra ary miambina mbola eo Jesosy ampiofanina miambina zany ny mpianatra namparovana formation amin'izay ny mpianatra Matio toko 5:20 ary nakeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy matory dia hoy izy tamin'ny Petera ay tsy mahazaka ny miaro tory amiko na dia ora ray azy ay tsy mahazaka miara-miaro tory amiko na dia ora ray ihany azy nareo ejana be miambina eo za mampahery anao androany tsy mora no miteny miambena dia zay mahatonga an'ilay ka mivava fa ny miambina fotsiny zany tsy vita fa matory tsika raha vo zay hitanareo le teny teo mpianatra zany tsy navita adiny ray eo men Jesosy tsiny ve tsika raha tsy mavita afa-tsy asasakadiny satria mpianatra roba teo mba natanjaka ra-panahy tsy navita adiny ray tadidio zany fa ny fetrany mpianatra latsaky ny adiny ray raha miaritra sy miambina tamin'izany efa Jesosy ary eo akaikiny eo mijery azy mba évaluer ny tenanao raha mpianatra navita adiny ray mavita 4 minitra ianao miambina hoe miaro tory miara-miaro tory amin'ny Jesosy tsy mavita be dia be tsika fa mavita tsika raha miampy an'ilay fahatelo hoe ka mivava mitandrema amitandrina tsika fa mitandrina foana ihany fa tadidio fa ny devoly fetsiny itsika raha tsy noho fanahan'Andriamanitra dia fetsiny itsika ny devoly isika reto zany tsy afaka hita amin'izay zahako mahery raha tsy misy fanahan'Andriamanitra tsika tsisy dikany amin'ny devoly ry hafana ny manimba atsika sy mamodika atsika ny mampatory atsika tsisy dikany amin'ny devoly afaka mitandrina tsika afaka miambina fa mpianatra tsy navita adiny ray zay natonga ny Jesosy nanafatra mafy amin'izay mitandrema dia miambena ka mivava nanafatra Jesosy amin'ny 19 marka 13:23 ka mitandrema kosa nareo fa indro efa voalazako taminareo ny zavatra rehetra any amin'ny 15:30 koa miambena nareo fa tsy fantatra reo izay andro evin'ny tompotrano na ho ariva na mamatonalina na maneno koa na ho maraina fa andreo ho avy tampoka izy ka mahita nareo matory ary zay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa zay lazainy Jesosy tamin'ny mpianatra dia lazainy amintsika androany ny faranany tamin'ny hoe miambena zay niafatra Jesosy farany eo marika 13 miambena raha miambina fotsiny tsy vita fa mpivavaka zany mahatonga atsika mivavaka ity anara-fandarantsika ity dia vavaka fiambenana halleloia ny dikan'izany tena miambina tsika natety fa tsy mijery fandarana manampy atsika hiambina sy hiomana sy hitandrina ny vavaka fiambenana taditsika ilay tantaran'ilay Virginy 10 Virginy 10 any amin'ny Matio toko 10:20 hainareo tsara haitsika tsara nantantara zany ny fanoharana ny amin'ny Virginy 10 nisy Virginy anaky 10 andeha mampakarina azo jerentsika le dolotsika sady sotro zany kely dolotsika hijery film kely efa fijeritsika eto fa ty film ty fa averintsika kely indray no ampahirahely tsika tsy hijery an'izy ity dia rehefa avy eo miverina eto ahako fa tiako mba anahitratsika indray ity orona tsara kely ity enao finaritra daholo verina tsika rehefa avy eo. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient sages
et 5 étaient folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Salomé. Comme l'époux tardait à venir, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux! Il arrive! Ah, c'est l'époux! Ça y est, il arrive! Il faut aller à sa rencontre! L'époux, il arrive. Ramassez vos affaires et venez. Sarah, Anna, il arrive. L'époux, dépêchez-vous, il arrive. Je suis heureuse. Nous allons enfin pouvoir le rencontrer. Tu as raison. Mais, s'il vous plaît, donnez-nous de votre huile. Nos lampes s'éteignent à présent. Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous en même temps. Allez chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Retournons chercher de l'huile. Fouillez partout. Dites-le-moi si vous trouvez quelque chose. Oh, j'en ai trouvé. Allez. Oh. Seigneur, ouvre-nous ta porte. Pitié. Pitié, ouvre-nous, Seigneur. Oh, ouvre-nous. En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas.
Êtes-vous donc prêts? Puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure de la venue du Fils de l'homme. Alleluia. Taitsika tsara iny a. Iny le matitoko fatimy amby roapolo teo iny nijerentsika iny. Areo mijery ny film iny a, hitako hoe film be dehibe iny. Hitanareo fa tonga amin'ny varavarana midy iny, dia midoboka miaraka amin'iny ny foko ry havana malala. Tena mahita ilay olona mihazakazaka, dia mahita ny varavarana iny midoboka hoe midy ilay varavarana. Tena any anatin'ny foko any varavarana iny no midoboka, mampatahotra. Iny ilay tantaran'ilay Virjiny folo. Ny tena marina, ny Virjiny folo a dia endry daholo. Ary Virjiny daholo. Tokony mampakarina daholo. Fa nanavahana azy hoe adala na endry, ny endry ny omana, dia ny adala tsy ny omana. Ry havana, nahita ihany fa tara. Zao zao mbola fizarana solika, dia samy mandray solika. Zao ianao mety mbola ozy izy ianao hoe za te hatory fa alina loatra le izy na tsy mbola kamo be a. Ho avy ny fotoana. Ho avy ny fotoana. Isy olona teny hoe amin'ny firy moa ilay fandarana iny mandeha, amin'izany ny connexion efa tapaka. Zao ianao no mila mivavaka, zao ianao no mila manangona, solika ry havana. Marka mitandrema, miambena ka mivavaha. Tsy fantatrao ny ora, hiaviany Jesosy. Tsy fantatrao koa ny ora, satria zavatra roa, na tonga Jesosy, ianao tsy teo, na Jesosy mbola tsy tonga, fa ianao koa efa tsy teo. Ny fotoana atokavan Jesosy tsy fantatritsika. Ny fotoana, ny amin'ny fomba hoana, ny amin'ny hoe aiza, tsy fantatritsika koa ny ahafahany devoly mandraraka atsika amin'ity finoana atsika ity. Domy ny devoly ny fanaovan-jironao dia milatsaka ohatran'ilay teo ny fanaovan-jiro dia very ny menaka dia tsisy ininona intsony. Amin'ny fotoana tampoka, mahatonga ny mitandrina sy miambina tsika ary mivavaka. Tandremantsika mba tonga Jesosy. Joro tsara ny ara-panahintsika. Fa mandra-pahatonga ny Jesosy koa, sady mitandrina tsika miambina no mivavaka, fa tsy atsika izay ho ataon'ny devoly eo ambadika izany. Tsaloko foana ilay pasteur amerikana, evangelista tena nitondra fifahazam-panahy maneran-tany izany. Zao no teniko anareo, ny fakam-panahy, raha tsy misy any hoe mivavaha, raha tsy mivavaka tsika, tsy misy olona voaro amin'ny fakam-panahy zany. Na matanjaka ara-panahy na mbola marefo ara-panahy, na zaza ara-panahy na efa antim-panahy, ny fakam-panahy tsy mifidy. Pasteur amerikana mamory olona manetsina zany eny amin'ny stady. Ny stady rehetra feno. Rehefa mitory-tena izy ny stady rehetra feno any an-trano koa ny olona mbola manaraka amin'ny télé. Efa tamin'izany taona 1976 teraka aho izy efa mandeha en ligne ohatr'izao ny azy ny fandarana, fa tamin'izany amin'ny télé any an-trano ny olona mahita ny fandarana mitory-tena ataony. Mitory-tena any amin'ny stady any alavitra any izy, ny fandarana mandeha amin'ny télé. Anisan'ny evangelista nanana fahefana sy fahafahana nampiasa ny télévision ny hainao manjery tamin'ny mitory-tena zany. Matanjaka zany fiangonana zany, matanjaka zany pasteur zany. Fa tamin'ny fotoana tsy napozina, tao anatin'ny ray mpimaso, lavo tamina vehivavy anankiray.
io vehivavy anankiray io tsy tongatonga fotsiny teo amin'ny fiainany fa ny karamaina mpanao gazety. Tamin'izany lehibe dehibe ny mpanao gazety nanenjika an'ity pastery ity satria mandroso be mihitsy ny asany, mandroso be mihitsy ny asany, tena miroborobo be mihitsy ny asany. Dia ny olona koa manao fanatitra, manao mpafolo-karena, manao zavatra be dehibe ohatr'izany anazy, mitondra fanomezana, dia mandroso be mihitsy, vetivety kely izy dia tena manao mandoha vola be amin'ireny chaîne-na télévision reny hitoriana teny. Dia izy rehefa mandeha mitory teny dia orchestre complet tonga dia mpitendry, mpihira, tena hienjana be mihitsy izy. Dia nenjehan'ny olona izy hoe manabotry vahoaka ohatr'izany. Dia tezitra ny mpanao gazety andao tedavana hevitra io ahoana ny amin'izy ity fa ohatry ny trop be ity zavatra ataonyity, lasany daholo ny olona. Inona ny secret an'io rangahy io? Nisy namany amin'izay, namany olona fantany, ohatry hoe olona mifankalala aminy, nanakarama vehivavy janga anankiray. No karamaina vola io vehivavy io andavo an'ny pastera. Ary tena andavo an'ny pastera dia ny sarisary zozo tamin'ny pastera dia raikitra ny fotoana fandeha ho any amin'ny hôtely izy io. Dia vita an'ilay vehivavy sy ireo mpanao gazety ny fotoana hoe atsy amin'ny hôtely tahaka izao, amin'ny ora tahaka izao. Tsisy nafantatra mihitsy. Andro tsy fanaovany asan'Andriamanitra, lasa izy sy ilay vehivavy nandeha nakany amin'ny trano fandriam-bahiny. Nivoaka avy tao amin'izay zareo mpanao gazety rehetra efa niandry, tena anaty tomobila, azo sary. Tonga dia mpanao gazety maro indray namoaka an'ilay sary. Enjany izany ry havana, mampirikoditra izany ry havana. Tsy olona ohatrantsika izany hoe pastera kely manao en ligne kely fa tena manana ny maha-izy azy. Fa izao miambina foana na 4 taona ny vavahany ianao, na mpanao délivrance ianao, na mpifady anina impiry ianao, na inona toerana misy ianao, mitandrema, miambena dia mivavaha. Fa tsy fantatrareo ny fotoana, tsy fantatritsika ny fotoana hiviany Jesosy, tsy fantatritsika koa ny fotoana andavony ny devoly atsika, tsy fantatritsika amin'ny fomba hoana, tsy fantatritsika aiza, fa raha raraka eo tsika dia tsy ny ambony tsika. Ary le ohatra ataon'i Jesosy dia momba ny olona anankiray nandeha dia navelany tamin'ireo mpanampy ny trano, verina izy tamin'ny fotoana tsy ampoizina. Ilay pastera teny-konalao izay voninahitro n'Andriamanitra tsy tapaverin-dalana izy. Za tena isaka mahita an'ilay reportageny dia faly be aho mahita hoe na dia izany aza ny zava-nitranga, na dia izany aza. Raha isinareo kely amin'ny kivy io pastera io dia niverin-dalana dia milamina ve ny conscience an'ireo mpanao gazety tamin'izany hoe noho n'izany zavatra izany fandrika natao dia misy olona iray overy any amin'ny elo. Kaiko aloha fa olona tsy mino an'Andriamanitra mahavita an'izany, fa raha olona mbola mivavaka, za aloha izany mpanao gazety tsy vitako izany, tsy vitako izany ry havana. Raisiko fotsiny hoe izany atao an'izany dia ahoana? Izay mahatonga antsika miambina, mitandrina, miambina dia mivavaka. Ambenantsika, andrasantsika ny fiavian'i Jesosy, fa ambenantsika ny ataka izay ataony ny devoly, tandrintsika amin'ny asany maizina. Mivavaka tsika mba hoy Jesosy hoe mivavaha mba ho tsy ho hatapalatsaka anareo amin'ny fakapanahy. Manafahanay amin'ny ratsy. Hoy Jesosy hoe raha nay zany an-danitra, masina any anaranao, ho tonga any fanjakanao, atao any sitraponay ety an-tany ka takiny any an-danitra. Meho anay izy anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay, takina amelana izay meloka taminay raha aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Alleloia. Izany ny vavaka ataontsika, izany vavaka nampianarin'ny Tompo azadiny. Papanay misy toetra papanay ity mba tantariko anareo, mba zaraiko aminay, efa teneniko teo fa mba tsaroako teto ilay izy dia mba zaraiko aminareo.
Pampanay ry havana misotrosotro toaka izay izy moa. Efa nandao antsika tamin'ny 2013 tany papako. Fa papako rehefa misy fotoana ka avy nisotrosotro tany izy tany amin'ny zinaleany tany dia mody. Na mamimamo ary izy tonga ao an-trano. Misy zavatra rehetra tsy adinony papako. Tsy adinony eo amin'ny fiainany hatramin'izay. Dia reto zavatra roa reto. Ny pasoka, ny pijamany izy. Na dia efa eo ary ny pijamany dia miverina ny pasohana. Pasohany ataony velondrirana. Pasohany dia mibango volo. Io volony io tena mba tsy afany mihitsy ny sorobilana io dia na dia efa te hatory be ary dia makeo amin'ny fitaratra izy. Fa maninona aho papa no manao ohatrin'io? Satria moa sisy izao raha sanatria matory eto tsy mifotsony dia endrika tsara ny ahitan'ny olona na eto. Zavatra tsy mahatsiaro teny intsony fa ny olona mahita azy izy raha zany matory aho izy ka tonga dia maty eto tsy mifotsony dia mba endrika tsara ny ahitan'ny olona na fa tsy hoe mikorotana be ny inona. Pasoka ara-dalàna mihitsy ny pijamany dia volony io lamina tsara vita iny dia matorodro izy rehefa matory izy tsy mba mivilavila fotoana fa ambony be izay ny olona dia matorodro izy eto ny tanany dia matory parenihany izy ohatrin'io. Efa hatramin'ny 4 taona ny omanany hoe raha matory izy ka tsy mifo dia mba inona ahitan'ny olona azy fa handray andro ny fomba nafatesany. Atory izy amin'ny alina dia ohatran'ny tsy dia salama izay dia ny maraina izy mikohaka dia sepotra vetivety kely to dia maty. Dia ilay paoziny iny ilay tena anareo ilay paozin'ilay tsara volo be ilay voabango tsara arak'ilay nieritreretiny mihitsy zaho izy tsy ho hitanareo ratsy izany mihitsy azy vao eo izy tena izay zavatra nitranga taminazy ilay niomanany mihitsy. Ka ny pampanay izy mbola tsy nieritreritra hoe hiomana amin'ny fiavian'i Jesosy tsy fantatra fa izy niomana amin'ilay endrika ahitan'ny olona azy raha sanatria dia izay tokoa no nahitana azy manao pijama ara-dalàna mibango volo tsara milamina tsara ohatr'izao ny paoziny. Fa itsika mila miomana koa itsika. Tsy fantatritsika ny ora sy ny fotoana. Na ho avy Jesosy mila miomana ianao. Ny devoly miezaka mitady an'io fotoana mahavarim-bariana antsika io. Hain'ny devoly ngery havana ny mametraka an'izany zavatra any. Tadinareo i Davida mpanjaka rehefa tsy nandeha niady izy dia natory nanao sesitra izy ny après-midi dia foy izy. Lapan'i Davida feno lavarangana manodidina. Tsy lavarangana iray misy ny lapan'i Davida fa isaky ny zoron-trano misy lavarangana. Fa rehefa mifoha Davida avy natory Davida tsy niambina Davida tsy nandeha niady. Davida rehefa andeha hiady mivavaka be aloha sao dia maty anady any ampivavaka tsara vao mivoaka. Fa rehefa tsy andeha hiady Davida dia natory tsy niambina tsy nivavaka tsy nitandrina. Ny fo izy to dia nandeha nakeo an-davarangana. Eo amin'ilay lavarangana nandehanan'i Davida efa nisy fakam-panahiny raha ny devoly hoe fanandrifa amin'ny lavarangana numéro 4 ianao dia mandro ianao. Eo misy Davida teo amin'ny lavarangana nahita vehivavy ny saika nahita vehivavy nandro dia tafalatsaka dia nanao foana tratra ny fakam-panahy ray havana malala. Tsy fantatrao na lavarangana vaiza ny ipotrahana io fakam-panahy io. Tsy fantatrao amin'ny ora tahaka ny ahoana fa ny azonao atao mitandrina dia miambina dia mivavaka mba tsy ho tratra ny fakam-panahy, mba tsy ho lavo ny devoly isika ho avy Jesosy. Tsisy mahafantatra ny fotoana, tsisy mahafantatra ny ora, tsisy mahafantatra ny andro. Luka 12 amaranako azy 5:40 dia miomana koa ianareo ao avy ny janak'olona lasa hoe 9:30 ary fantaro zao fa raha fantatry ny tompontrano izay ora hiavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny trano notamiana. Dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora izay tsy ampoizinareo. Raha fantatra hoe amin'izao ny mpangalatra no avy dia miambina tsika. Dia atao foana izany ohatry hoe ho avy foana ilay mpangalatra dia miambina foana. Misy namako any Madagasikara efa miroborobo be ny fanafiana dia manao fandamiana izy mivady miaraka amin'ny gardien zarena telo io alina io.
amin'ny valaka hatramin'ny 110 le vehivavy miambona an-davarangana miaraka amin'ny sifle efa vonona la sanatria. Amin'ny 110 hatrany amin'ny amin'ny 2 amin'ny 3 le rangavadiny gardien avela matory mihitsy ro miaraka amin'ny sifle efa miambona. Madama lasa matory amin'izay fa manomana ny ankizy raha mare manomboka amin'ny 3 parain'ny andro matory amin'izay izy mivady gardien amin'izay miomana eo. Zany foana ny fiainana isan'andro san'andro raha Madagasikara. Ary mahomby le izy satria tsisy mpangalatra tafiditra, tsisy mpanafika tafiditra. Vao misy mihetsika dia patsofona ny sifle. Misy ohatra mikarokaroka ny vavahady dia mitsoaka ny mpangalatra. Zany miambona. Saingy tsika tsy manana olona telo fa sika miambona ny tenantsika amin'ny fahavalontsika, amin'ny fiavian'ny tompontsika, tsika daholo ihany. Tsisy mifandimby amintsika fa itsika rery ihany. Izay no mahatonga antsika mila mivavaka dia ny fanamasina miaro sy miambona antsika. Tany tompo raha Jim Praise tonga soa. Alleluia. Amen. Dia tahiny tompo antsika mianakavy. Matika fa voarainao izay hafatra izay ndao hiambona. Fa tsy fantaritsika izay havian'ny tompo-trano. Tsy fantaritsika izay havian'i Jesosy. Raha ohatra amin'ny fotoana efa fantatsika iny izy efa tsisy azotsika atao intsony. Aleo izao dia miomana. Be dia be ny zavatra azotsika iomanana. Ny fitondran-tena, ny zavatra atao, ny fiatsika manoloana n'izao fiavian'i Jesosy izao ndao ataontsika. Mateo 4:2-20. Koa amin'izany dia miambena rehefa tsy fantatrao izay havian'ny tomponareo. 4:20. Koa miomana nareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo ny havian'ny zanaka. Ao amin'ilay ora tsy ampozina. Ny dikan'izany andao tsy asiana ora anankiray tsy ambenantsika. Fa raha tsy izany dia mety ho sahirantsika ravana malala. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra mihitsy fa voarainao izay hafatra izay. Samy miambina, mitandrina dia miambina dia mivavaka fa ho avy Jesosy. Andao alohantsika hizara fahatsapana. Raha misy aminareo maniry hizara fahatsapana, ino ny kantoko? Radio Aky Radio. Afaka miantsonareo amin'ny Messenger. Raha hizara fahatsapana nareo dia tonga dia efa ampidiriko. Afaka miantsonareo amin'izao fotoana izao. Anaontsika hizara fahatsapana. Inona ny nakasika anao? Inona ny zavatra voarainao? Inona ny azonao zaraina androany? Dia ataontsika hizara fahatsapana. Izy ary miditra voalohany hizara fahatsapana. Tonga dia ampidirintsika avy hatrany izy dia asiantsika miteny. Halleluia. Tahiny tompo avy hatrany ary zandry aina. Anao ny fitenena inona ny azonao zaraina androany iaina. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompontsika rehetrarehetra. Mankasitraka pastera amin'ny fitenenana dia mankasitraka areo amin'ny anatata amin'ny toriteny mampahery be. Mampahery be mihitsy ny toriteny sady mampiambina foana dia ny zavatra tena nakasika anany hoe tsy ampy fotsiny ny miambina fa raha miambina fotsiny tsika dia tsy maharitra hatramin'ny farany fa mila sady miambina no mivavaka. Amen. Fitahin'i Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Alleluia. Amen. Hitanareo amin'izany izany ny fizarana fahatsapana. Fehezina anatin'ny fehezanteny iray na roa na telo dia voalaza mankasitraka indrindra ny zandry aintsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Andriamanitra manan-kerim-pahasoavana anie hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany zandry aina. Ao tsika piditra olona manaraka vaovao indray. Tahiny tompo indray raha latojo inona ary ny azonao zaraina androany. Jesosy tsika rehetra dia mankasitraka anareo mianadata amin'ny toriteny fa mampahery sady mpiambina tena hoe nampiomana amin'ny fiavian'i Jesosy na tena nakasika anazy tao amin'ny video an'ilay vehivavy Jejifolo tena nakasika be anao teo ireo nangataka ilay video miadala hoe mba mioka kely anao dia tena hoe tonga dia zany hoe nampangotrika be ny fo izany hoe tena tsisy taona tsika mikamba rotsy fa mitady fa tsy ampy ho atsika. Tena tena satody tena natonga saina be anany hoe Jesosy tena izao fifidianana misaotra satria misy an'izao vavaka fihebenana izao isan'andro tena isaorana an'Andriamanitra fa mividy anie Jesosy ny ataony eto efa manamboatra ny solika dia tena nakasika satria amin'izany fotoana izany marina hividy
dia tsisy sotry magnividy koa ary efa tara efa tsisy dikany ihany ka avy amin'ny tsy misy dia tena zay tena nakasika any sady nampiomana no tena nampifilotra tahin Jesosy taontsika rehetra. Alleluia, mankasitraka indrindra andalatonsika tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy sady mahafinaritra zay. Dia Andriamanitra manankirepasaovina ane rahalatojo hamaly fitianao mitomboositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Andao ary tsika piditra olona ray hafa vaovao indray izara fahatsapana. Tay tompondray ary Zoklina anao ny fitenenana. Tainy Jesosy pasteraka dia tainy Jesosy fitemanakavy makasitaka anareo fitenenana dia makasitaka anareo mianabay ihany koa mizara amin'izay tena Andriamanitra tena mampisaina sy mampandrintena be. Miasa ny voaraiky tamin'ilay toriteny hoe raha oharina amin'ireny feu ireny ny fiainantsika dia tena hoe feu orange izany hoe tena mila mitandrina fotoana rehetrarehetra satria ny devoly dia miezaka misikintona midina manaraka azy dia tena hoe mila mitandrina foana dia mila miambina tokoa dia tena mampisaina be ilay izy pastera dia mankasitraka rehetra tahin'i Jesosy rehetrarehetra. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka Lina mizara an'izay fahatsapana mahafinaritra be zay dia Andriamanitra manankirepasaovana hamaly fitia anao ihany koa. Dia tahiny tompo dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Mbola misy olona hafa hiditra ao taontsika piditra olona hafa vaovao indray izara fahatsapana. Lasoaloha ary Daontsika ary apiditra andranabavitsika Aingonirina Rodriguez. Anao ny fitenenana, inona ny azonao zaraina androany Ranabavy Rodriguez. Makasitraka pastera na fitenenana dia manona vedana Jesosy antsika tsiraray dia makasitraka nareo tamin'ny tenany. Aza ny zavatra tena nakasika be anaty nataontsika tamin'izao isaky ny alina miambina nanara fandarantsika dia mivavaka fambena dia hoe mivavaka tsika fa tsy voaharo fatapana zany tsika raha tsy mivavaka sy miambina satria ny devoly koa dia amin'ny fotoana tokoa izy dia mamingy anao faina mitady dia andavondona tsika dia mila mifanana foantsika dia izay tena nakasitraka pastera dia makasitraka indrindra ny akonia amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranabavitsika Rodriguez ihany koa tsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana zay. Dia Andriamanitra manankirepasaovana hamaly fitianareo rehetrarehetra izay izara fahatsapana teo tahin'ny tompo isika menakavy. Araka ny teniko taminao teo hoe isika dia tena eo amin'ny amorikady zany tsika eo amoron'ny tsy lavitra tsika ny fahalavona raha vao tsy mivavaka tsika. Araka ny teniko taminao hoe tsy lavarangana ray ny teo amin'ny tranon'i Davida fa tena hoe teo amin'ilay tokony halavo azy mihitsy, tao amin'ilay nitopazany masony mihitsy no ny andro teo ny fakapana. Alao miambina isanandro ry havana ary raha tonga eto ianao androany ny fivavahana ihany ny afaka iambina antsika, tsy ho lavo. Fivavahana ihany tokana aman-tany. Andao hivavaka dia andaontsika anao antirity hoe tsika nge amorony mandrakizay na tsika voavonjy mandrakizay na tsika lavo mandrakizay. Ny finaritra dia hivavaka tsika aoriana zany iry zany. Amen. Fiainanao mandrakizay ao manomyamby tereny fotoana vao mifono yanswantsoniray faizana arena diploma
Amen, Jesosy malala. Misaotranao zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Misaotranao zay Jesosy ny amin'ity fotoana andro anio izay nitahinao anay ka vita soa matsara teto ny fandaharana. Misaotra Jesosy fa tsy tapaka
na dia nandefa vidéo vahiny ary zay Jesosy dia narovanao ka tsy tapaka ny connexion anay, tsy tapaka ny fandarana ary voambara teto ny afatra ao Jesosy malaky. Vanao aneny voninahitra, vanao aneny dera sy ny saotra Andriamanitra. Aperako aminao ny teny izay voatototro eto androany Jesosy, mba tena ampieritreritra anay rehetrarehetra izay tonga teto, ampiomana anay tokoa, atonga anay hitarina sy amina ary hivavaka indrindraindrindra, mba atonga anay tsy ho lavo, tsy ho latsaka an-dalana, fa tena ho isan'ny tsenanao eny amin'ny raha ho any lanitra tokoa Jesosy malana. Voninahitra ho anao, makasitraka, matoka Jehovahandriamanitra fa izay rehetra tonga teto androany, omeo hery ho tonga zanak'Andriamanitra, omeo hery mba hahitandrina sy ambina sy hivavaka ka hitsenanao eny amin'ny raha ho any lanitra, arovana amin'ny asan'ny maizina, arovana amin'ny fahavarimbariana anara-panahy sy ny fahalavona rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny Sabato. Jesosy eo, arovy izahay, arovy izay tsirairay avy, tena milanao izay Jesosy manaro. Hitahiry ilay solika dia ho tehirizina isan'andro san'andro, solika fitaiza, ahafahanay tokoa mandrehatra ny fanilinay raha ho avy ny fotoana Jesosy, tonga ianao ilay mpampakatra anay, sotra Jesosy malala. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay, betsaka ny tonga teto, mety misy zavatra irin'ny fony reto olona reto Jehovahandriamanitra, misy zavatra maharary azy, mety misy zavatra mavesatra aminy. Hijery manokana ny tsirairay avy izay tonga teto anenao Andriamanitra, ndinidinika azy ireo tahaka ny mpandinidinika mpiandro ny ondry, ka izay tsy mety eo amin'ny fiainany anao andamina an'izany, izay tsy milamy ianao andamina, sotra Jehovahandriamanitra. Aza avelanao misy very zany teny zany, fa ny vorona mpihaza dia didiko sy roako amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy Tompo ny Sabato, tsy afaka nitsaingokana dia litera iray tao anatin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, halleloia, amen. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena, ndao mpandrosotsika ny anabavintsika Erika mivavaka ho an'ny firenena. Anao ny fitenenana ranabavy Erika. Tain'i Jesosy pasitera dia tain'i Jesosy tsika tsirairay avy makasitraka pasiterana amin'ny fitenenana dia mivavaka sy ny Andriamanitra iray tsara indrindra mbola misaotra sy mitera mankalaza ny ananao dia satria mbola nomenao izao fotoana man'izao indray ahafahana ny teninao. Sotra Jesosy tamin'ny teny dia nahatondranao mpanotinao izay tena hoe nampianatra anay indray tena hoe teny mamy ahafahana indray miorina tsara ao aminao, ahafahana miomana ny amin'ny fiavianao satria efa fotoana andro farana izao Andriamanitra ka indreto izay Jesosy tena mbola vonona ny ampitombo ny solika ty anatinay, vonona ny mbola hiambina foana na dia efa ataona maro izay mety miambina teto Jesosy dia tena mbola ampitomboanay izany mpiambenana izany Jesosy mba tsy ho tratran'ny andro ao anaty toromaso izay Jesosy ka raha tonga ianao dia tapively izay na hovariana izay fa maro ny mpakapanahy dia mandrendrika anay amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia terizy ao atratranao izay, terizy ao akaikinao izay Jesosy aza vela varimbarina izay fa ninao ny fanahy masonao anaitrany any anatin'ny fona isan'ny fanahana ihany mba hahatonga anay foara-panahy dia ino sy mahatoky Jesosy fainao efa namanga ny tsirairay azy ilenao izany teny izany ka izany teny izany dia tsisy ho latsaka na kely ary ao anatin'ny fonay fa tena hoe amozy zato aveny aty anatinay tsirairay avy izany ary apaka ny anatinay ihany. Ankehitriny izay Jesosy dia hitondram-bavaka ny firenenay, apetraka fenao filasananao ny firenena malagasy Jesosy tena milanao izany firenena izany fa dia rehevo manokana Jesosy hitodio ny masonao Andriamanitra, hiatrao Andriamanitra ngatanay famindraponao hidinao izany firenena izany fa mbola maro ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ataon'ny vahoaka malagasy, maro ny zavatra mbola miseho anatin'izany firenena izany Andriamanitra, mbola ao anatin'ny fahantrana lalina, mbola miady amin'ny tenany ka manadino anao, averenao fitiavana voalohany vahoaka malagasy, avereno mba hitodika aminao, mba tena hivavaka, hiambina mandrakariva indrindra amin'izao andro farana izao. Aza vela variana fotsiny vahoaka malagasy Andriamanitra, tario ny fanahinao masina izy ireny satria araka ny tenina hoe raha tsy toa ny fanahinao tokoa dia tsy afaka mahitanao sy manatona anao. Vahoaka ny fanahinao tena hidinao anatin'izany firenena izany, hikasika ny tsirairay avy, hanokatra ny masom-panahy ny tsirairay avy mba hifo ara-panahy satria fotoana ny fifoazana izao Andriamanitra fa aza vela matotory izay vahoaka malagasy
satria hitanao tsisy miafina aminao fa izany firenena izany dia anisan'ny mavavaka Andriamanitra ka andrao aroariana any amin'ny zavatra mety hoe zavatra fampianarana diso na any amin'ny zavatra azy fa ataoko tena mibanjina ny fiavianao, mibanjina n'ilay tavanao, mibanjina n'ilay fampatrianao Andriamanitra satria izany ihany Jesosy mety mahatonga izany firenena izany mbola tsy misokatra, mbola tsy mandroso satria mety tsy tena mifikitra aminao, mety tsy tena tianao bebe kokoa ka mila an'izany ny vahoaka malagasy dia jerevy ny mpitondra ny fihevavahana, jerevy ny tokantrano isam-batan'olona, jerevy ny madinika indrindra Jesosy fa mihinanao izy ireny dia izany vavaka izany Jesosy dia apetraka ny feno ampilatananao ary andeha tory izay Jesosy ao ny efa fo, ao ny mbola perinasa, ao nefa andeha tory dia anao ny tena ampidina fanahanao any amin'ny tsirairay avy dia anjerenao hoe toby manodidina ny layanay sy ny fandriananay sy ny tranonay ka raha hiala eto izay dia atory ampilan'ny mihinana, raha hiala eto izay dia ahita fiadanana sy fitsarana dia voninahitra ao anao irery izany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranam-bavintsika Erika tao anatin'izay vavaka izay netiny vavaka ho an'ny firenena izay. Andriamanitra manankiray fahasoavana ny amaly fitianao dia mitombo fahasoavana hatrany maheriza hatrany amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Misaotra betsaka andranam-bavy Eliza Tsiala tamin'ny vavaka tamin'ny toriteny. Andriamanitra koa ny amaly fitianao mitombo sady mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia misaotra andralamarika kotsika tamin'ny vavaka fanombohana. Misaotra ny rehetra tonga niaraka tamin'ny reto raha tsy tetinao rehetra nangingina rehetra teto izay. Ny avatra aminao dia izao hoe tokafandrera pitso fa hiambony tsika, hiambony isan'andro sika mba tonga antsika ho tafiomana tsara amin'izany andro izay tsy fantatritsika izany no mety rapitso, mety androany alina anketo Jesosy ny tonga. Mety rapitso izany mahatonga manavatra amin'ny raha mbola tsy tonga eny amin'ny rahona lanitra Jesosy ka tahiny tompo venena soamatsara tsika na Jesosy tonga eny amin'ny rahona lanitra na ianao miala eto amin'ity tany ity ray amin'izay dia miambelona tsara dia mivavaha dia mitandremo fa tsy fantatritsika na ny orana ny fotoana. Tsy mety ahiny tompo rapisolentsika miona akirateo.radio 12345.com afahanao menonjapeo akirateo maheriza daholo tahiny Jesosy.